atsika rehetra voakan'Andriamanitra tonga somatsara eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ny tenako amin'izao atoandro izao indrindra ho atsika izay tavaverina somatsara mba ho avy amin'ity fotoam-bavaka anio atoandro ity ara-baina toy izany ihany koa ianareo rehetra any atokantrano any izay manaraka izao fandarana izao ary dia tononona ho atsika rehetra trany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tonga ny fotoana izay ahafahantsika rehetra indray hanomboka ty fotoana atoandro ity ny amparesana antsika rehetra indrindra ho atsika tonga eto ho anareo any atokantrano any dia aza atao fombafomba na zavatra mahazatra ny fotoana toy izao fa asehoy ny etaetatsika ny fiazantsika hitady an'Andriamanitra rehefa tonga eto ianao aza atao fahazarana fa tena asehoy fa olona vonona ny hanompo an'Andriamanitra ianao sady zany ve ka mialohany ahafahantsika rehetra azy hanomboka ny fotoana eto amin'ny alalan'ira fiderana dia andesika rehetra mivavaka amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana eo am-piaratanan'Andriamanitra mampahery moa ilay teny izay nataon'i Jesosy voasoratra amin'ny filazantsara amin'ny Matio ao manao hoe fa naiza naiza iangonany na telo amin'ny anarako Jesosy dia manatrika eo avoany ao izany hoe eto avoantsika eto zany ny tompo manatrika eto mifanahy masina ary hitondra fahasoavana ho antsika rehetra tonga eto izy sady zany ve ho anao izay marary dia manana finoana fa manasitrana anao Jesosy ho anao izay mety manana olana amin'ny antomaro isan-karazany dia manana finoana fa mpanafaka mpamonjy Jesosy Kristy koa raha sitrakareo dia andaontsika hiaritsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ity fotoana anio atoandro ity asandrato ny tanantsika voninahitry ny tompo ray masina tsara indrindra izay ao an-danitro omena ianao ny voninahitra mitery milaza ambony indrindra misaotra anao lehibe zahay fiangonana raha mbola afaka manompo anao hatrany amin'ny fotoana toy izao makasitraka Jesosy araka ny teninao dia manatrika eto ianao ary mino an'izany mihitsy zahay eto ny fanatrehanao koa dia aperaka fianao ampialatananao fanahy masinao ity fotoana anio ity eto ianao Jesosy miaraka amina eto ianao ka dia tahio manokana tompo izao fotoam-bavaka izao tahio ny raha fiterana tahina ny zava-maneno tahina ny mpanomponao rehetra ny fiangonanao rehetra tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ho amin'ny fahasoavana ho amin'ny fitahina ho amin'ny fandresena lehibe ary raha misy tsy salama tonga eto na inona mety aretina dia tononona ho azy ny fanasitrana mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy ary na iza mety voafaritra na voaketra tononona ho azy sady ny fanafana ary na iza ihany koa manaraka izao fotoana izao any atokantrano any dia ho an'izao tokantrano izao ihany koa ny fiadanana ny fandresena ny fahatsara'Andriamanitra ka ny voninahitra rehetra ny teo an'Andriamanitra irery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hitetana mafitsika ho voninahitra eto. Halleluja. Dia atomboka zany fiarahantsika eto eo am-pitsanganantsika raisika mipifaliana ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondratsika ao anaty fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fidarana izany. Andao hitetana mafy voninahitra ny tompo. Alléluia, alléluia. Ataovy mafy ny tiaka anao ho famezatsika voninahitra ny Jesosy. Ataovy mafy ny tiaka anao fa eto Jesosy androany eto ny heriny ary ikasika anao izy androany. Alléluia. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra tompoko na ianao tonga eto na ho anao izay an-tokantranao faly miarahaba anao natratra an'ity fotoana be voninahitra be izay omen'Andriamanitra anao ity ane voninahiny eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra amin'ity androany ity na ianao tonga eto na anao izay an-tokantrano ao amirapiratra aminao mitavan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Amen. Misy tononkiratsika izay manao hoe afaliana manahoana ozy izy no manatrika ny ora iray manatrika ny seza fandriananao
zao fotoana natokantsika amponan'Andriamanitra ao dia fotoana lehibe satria eto Jesosy manatrika antsika eto izy androany ka hoy aminao hoe raha hideran'Andriamanitra ihany ianao dia ataovy amin'ny fifaliana izany tokony faly ianao amin'ny ora ray fanatrehanao an'Andriamanitra satria raha faly ianao dia soalan'Andriamanitra aminao tron'izany fifaliana izany fa hitoetra amin'ny fiainanao hitoetra amin'ny ankonanao ary hitoetra ao anatin'ny tokantranonao ao ka hoy aminao androany mifalia ianao fa eto Jesosy manatrika antsika eto izy hideran'Andriamanitsika amin'izao ora sy fotoana izao ataovy amin'ny fonao rehetra ataovy amin'ny fofeny fifaliana ataovy amin'ny fofeny firaviravona fa eto Jesosy androany andao ary toy hideran'Andriamanitsika to andao ary
Sai miteraze, tsy maintsy courage. 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 Ampafatarina ianareo androany zay tsy maintsy miverana Andriamanitra abiriny. Hey,
mahagaga tsy aina taony amin'ny fiainanao. Amena. Ny olana rehetra mandohalika eo anatreha an'Andriamanitra. Ny zavatra sarotra rehetrarehetra mandohalika eo anatreha an'Andriamanitra. Te adana ve ianao? Tsy te hanana iatso ve ny fiainanao? Ary ny tena zavatra lehibe dia te handova ny lanitra ve ianao? Mety hery amin'Andriamanitra. Omeo an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Tsy misy sainy atao eo amin'ny fiainanao fa lehibe loatra izy. Andeontsika, ankipy ny masontsika. Hivavaka eo anatreha an'Andriamanitsika ao anatin'ity hira ity. Tenentsika Jesosy fa Jesosy lehibe. Misaotra anao zay Jesosy. Mideranao zay manome voninahitra anao. Andriamanitra tsy toy ianao Jesosy. Lehibe ny fitiavanao anay. Lehibe ny famindramponao anay. Mankasitraka Jesosy. What's
amin'izao fotoana izao atino zavatra rehetra tany ivelany tany manarika eto lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo lay tena tianao tia hamonjy ny fanahinao izy tia hamonjy ny tokantranonao ihany koa izy tia mahany olana rehetra eo amin'ny fiainanao izy mety ve mety aminao ve mba hampandroso azy indray eo amin'ny fiainanao mety aminao ve mba hampitoetra azy eo amin'ny tokantrano misy anao io ary mety aminao ve ny hampiditra azy mihitsy ao anatinao mampahery anao ary ihany andao hivavaka isika araka nira zay efa nataontsika teo atolory azy ny fiainanao atolory azy momba anao rehetra omeo anjakany ao anatinao rehetra eny hitokantrano misy anao io omeo anjakany omeo hitoerany tena tianao loatra Jesosy tena tianao izy nasamba ny asanao fa tonga eto te hitoetra ao aminao izy te hanapaka eo amin'ny fiainanao izy ho anareo any tokantrano ihany koa omeo azy ny fiainanao omeo azy ny tokantranonao mampahery antsika rehetra tonga eto ao samy mivavaka mivavaka manaova vavaka torapo ianao manaova vavaka mangetaeta ianao manaova vavaka ny olona fenetaita lalina te hiavana hatrany amin'Andriamanitra ianao aseho io ny etaetanao any tompo aseho tena tianao Jesosy ao anatin'izao vavaka izao hambarao hatrany fa ianao tena hifikitra aminy ianao tena nompo azy samy mivavaka isika Andriamanitra raha io misaotra makasitraka anao zahay lehibe ny herinao lehibe ny fahasoavanao efa namonjy anay ianao ary mbola hamonjy anay hatrany ianao saotra fanahy masonao ndreto izay fiangonana tonga eto amin'izao fotoam-bavaka izao mangetaetanao mangetaeta ny fanahinao Andriamanitra te hitoetra ho anilanao mandrakariva izahay koa amin'izao fotoana izao indrindra Jesosy mitira ao anatinay manjaka ao anatinay manapatateraka ny fiainanay fanahy masonao amin'izao fotoana izao fangio izay tsiraray aby ianao lay asa ianao lay hamonjy ianao lay aneo fahatsarany lehibe ihany amen amen toy izany ny vavaka eny na teo antsika any tokantrano any azy zava-dehibe ny fotoana toy izao zava-dehibe ny vavaka zava-dehibe ny fahaloratena ho an'i Jesosy atolory azy hatrany ny fiainanao eo anatrehany ihany koa apetrao eo am-pialantanany ihany koa zay zavatra mety manahirana eo amin'ny fiainanao izy no efa nyteny apetrao amiko ny fanahinareo rehetra fa izao iay anareo omeo an'i Jesosy ny fiainanao omeo an'i Jesosy raha misy zavatra sarotra atrehanao apetrao aminy izany fa mpamonjy izy mpamaolana izy tsy miova izy ho maro senio ary mandrakizay ary mbola vonina hatrany Jesosy ny hitona famonjena ho anao mahagaga izy tena tianao izy tena tianao izy samy mivavaka hatrany mivavaka asa varina asa mitoditodika eo am-pitsanganana eo ianao tena mivavaka asa vaola mangetaeta ianao asa vaola vonina ny tady an'Andriamanitra ianao toy izany ny vavaka makasitraka tompo makasitraka fanahy masonao amen amen raisy Jesosy raisy fahaloratena nyity fiangonana ity raisy fahaloratena tsiraray aby na ho an'izay manatrika eto za na ny any tokantrano any za hitanao ny etaeta ny tsiraray aby Jesosy mitira antsetra ianao mitira eo amin'ny fiainan'ny olona ianao manjaka ianao asehoany voninahitra manasitrana marary ianao manavaka ny ampahoriana ianao mitondra famonjena ianao nisa tompo lay Andriamanitra velona lay Andriamanitra mahery lay tsy mizatavan'olona lay Andriamanitra be famindram-poa lay Andriamanitra mahagaga lay tian'ny olona ho vonjena lay tian'ny olona ho sotranina lay tian'ny olona ho fanafana Jesosy miasa ianao samy mivavaka ihany mivavaka ao anatin'izao vavaka izao ina ny tianao ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ina ny tianao ataon'ny tompo ina ny tianao ataon'i Jesosy amin'ny tokantrano misy anao io fantany ange ny toejavatra trehanao ve hitany ange ny etaetanao ve fantany ange ny alahelonao ve ary vonina ny hamonjy anao izy
tsy misatavan'olona izy Andriamanitra mpamindra fo izy samy mivavaka isika mivavaha misaotra fanahy masonao Andriamanitra velona ianao reso falorantenany ty fiangonana ity reso netahitany sao fiangonana izao reso Andriamanitra amen 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 halleluja fanahy masonao vangio tsiraray aby vangio sahay nisa manolo tena ho anao nisa mitady anao hanamarina ny teninao ianao nefa ny teny fa rakatsanareo fatratra fonareo rehetra ho ianao tevidinareo tokoa asehony voninahitra asehony voninahitra asehony voninahitra ho Andriamanitra apaitao fahatsaranao ty fiangonana ity haneholy fahatsaranao sao fiangonana sao amen 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 fanahy masonao miasa ianao tsisy any mivavaka hoanao zay fa ataoko hoe fitapatisany fanahy masona mivavaha amin'ny teny tsy fantatra mivavaha amin'ny fanahy mahatsaranao zany ampitombo ilay fahasoavanao anatinao zany aoka tena ngetaeta ianao ataovy amin'ny etaeta mivavaka ataovy amin'ny fietaeta sy ny fatoana tisatrany mivavaka amen amen sotra raha io eto mifanatriana miasa eto ianao hitanao zao etaetany fiangonana izao Jesosy reo raha lasanapa na ny anatokatrano any hitanao fandritanao ny etaeta matahiry zay rehetra tolotranao ianao terizo reo anao terizo halleluja fanahy masonao misaotra makasitraka anao efa notendrenao ny fidinao ny vahoakanao mpandova famonjena amen 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 mpandova fiainana mandrakizay terahina Jesosy halleluja amen amen tisy any mivavaka asatsahatra mivavaka ao anaty mivavaka dia mafisy fa ianao io tsy andao an Jesosy zany ianao io tsy ala ao am Jesosy zany na inona mety atsavitra sady tsy miemitra zany ianao sanatria aminao zany tsy ho kivy zany ianao mivavaha ianao raisony hery ny fanahy masina ao anaty mivavaka amin'ny rehetra andraisana hery sao vavaka izao andraisana fahasoavana amen mihitina eto ny herinao fanahy masina mihitina eto ny herinao mihitina eto mihitina hery heriny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy halleluja raisony herin'Andriamanitra hery mitondra finoana matanjaka hery mitondra faherezana hery ny atonganao androsatrany amin'ny farany raisony herin'Andriamanitra ao anaty mivavaka amin'ny rehatra terahina Jesosy amen 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 sotra fanahy masina apetrao amin'ny fonao ny tananao amin'izao fotoana izao hitsotrano anao ho anareo ny atokantrano ihany koa manana ny finoana hitan'Andriamanitra ny etahitanao hitan'Andriamanitra ny fahalorantenanao matahiry zay rehetra tolotrazo ny tombo amin'ny anaran'i Jesosy no alorana ny fiangonana rehetra eo am-pialatanan'Andriamanitra ka ho arovana avokoa na ny ainy na ny tenany na ny fanahany amin'ny anara maheran'i Jesosy izao fahalorantena izao hatramin'ny farany hatramin'ny mandrakizay terizy reo anao Jesosy terizy reo anao ary aoka ny fanahinao hanapaka ao anatin'ity fiangonana ity hanapaka ao anatin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen ndoe tetana mafitsika finahitra ny tombo halleluja Jesosy mahery tianay sady zany ve amen mazao ny toerantsika isika rehetra olona mamerina fiara-panatrany ho atsika rehetra tonga eto ny tenako ho anareo ny atokantrano ihany koa tain'Andriamanitra atolany isika rehetra ary manonona fiara-banina feny firaren-tso ihany koa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay tonga eto amin'izao fotoana izao dia raisitsika ny mpifaliana mpitiavan-tanana izy sady zany ve amen
eny aritoky epita sady amin'ny fandarina manaraka isika amin'ity fotoana anioa ity andehtsika anome fanatitra ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ataovy eny am-pelatananao ny fanatitra ataovy amin'ny finoana ataovy amin'ny etaeta amen alohan'ny hitondratsika fanatitra dia mbola hitondra filazana trany ny tenako araka ny filazana voaraiko eto am-pelatanana izany ilazana zany ianareo vehivavy lehibe ato amin'ny fiangonana fa manao vavaka tenibohatra ianareo ny 7 volana aprily ho avy zao ny toerana eny Alasora samy fampilaza sy miomana teny zao ilazana ihany koa ny mpampivory groupe rehetra fa any amin'ny terrain de basket parkena taloha ny toerana ivorony groupe rehetra ary angaviana mba tsy hametrahana fiara-intsony ao amin'ny terrain de basket misaotra tomboko ankoatran'izay filazana izay dia tsy miova ny fandaram-potoana ny alahady amin'ny 9 ora maraina amin'ny 7 ora ary amin'ny 10 ora maraina ny atoandro dia arak'izay fatrentsika zao amin'ny 12 ora ary ny folakandro dia amin'ny 2 ora izany natao reny fotoam-bavaka ireny mba andraisantsika hery andraisantsika fahasoavana indrindrindrindra mba akatoavantsika ny teny izay nataon'i Jesosy voasoratra manao hoe aza mahafoy ny fiaraha-miangona fotoana tokoa izao an'izontsika hatramin'ny farany no zany tongava ianao ny andavanandro tsy miova ny talata ny alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora ireo fotoanareo dia mariana tsara fa fotoana spesial fotoana manokana natokana ho amin'ny atao hoe fotoana ny fanafana zany hoe andraisanao fanafana lehibe tokoa amen misy vavaka fanafana manokana amin'ireo fotoanareo no zany dia entanina isika tongava tianao Jesosy raha toa moa ka milamina tsara ny fandaram-potoananao maraina ny talata sy ny alakamisy dia misy hatrany ny fotoana eto amin'ny 7 ora sasany no manomboka ny fotoana na talata na ny alakamisy ka dia manentana atsika rehetra aho tongava tiatsika Jesosy amen eny ary tonga ny fotoana izay efatsika manome fanatitra ho an'ny tompo ataovy zava-dehibe ny fanatitra fitahiana ho anao ny mitondra fanatitra satry zany ve hoy ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay mamafy be dia be no jonjaina no zany ataovy amin'ny fo ataovy amin'ny fifaliana ny mitondra fanatitra ao anatin'izany koa ny fahafolo-karena aza atao sangisangy fa tena asehoy fa olona manana tahotra tsara an'Andriamanitra afaka atoavina ny teniny isika fahafolo-karena moa tsy atsika io tena an'Andriamanitra io tsy afaka hiady hevitra amin'izany tsika ataontsika hoana ny ady hevitra amin'ny fananan'ny olona fa ny fahendrena dia ometsika an'Andriamanitra izay azy mampahery dia zao rehefa fahatokiny amin'ny etaeta no hitondrantsika fanatitra sy fahafolo-karena ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia manamarina ny teniny Andriamanitra ho ampitomboin'Andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao ho tahin'Andriamanitra ny ara-bolanao ny asa mandraharanao tena marina izany marin'Andriamanitra no zany manentana antsika rehetra ao ataovy amin'ny finoana ataovy amin'ny fitiavana ny fitondrana fanatitra andeha hivavaka ary sika amin'izao fotoana izao ao aorianan'izay dia mandroso isika mitondra ny fahafolo-karena ety aloha ary tatasiny ny mpipetrana kosa ny fanatitra izany deo hivavaka isika ray masina tsara indrindro tonga ny fotoana izay ahafahan'ny fiangonana mitondra fanatitra amin'ity fotoana ity ka teraina ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra noho ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao tahina tokoa ane izao fanatitra izao ary tononona ananamby ampiatrany ane ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mandroso zany fidera ao amin'ny fiderana mandrosotsika mitondra fahafolo-karena tatazina ny fanatitra
tena miavaka ane ianao. Amen. Eny ary tonga moa zany ny fotoana izay afahantsika andre ny afatra avy amin'ny tompo amin'ity fotoana anio ity. Manana mpanompon'Andriamanitra mahery isika. Lehilahy mahery, mpanompon'Andriamanitra fenosotra mahery. Amen. Tsy iza zany fa ny pasteuratsika dia ny pasteura Ratovy Moria Armand, pasteurtsika fiangonana Etsy Alasono. Izy no hitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika rehetra amin'izao fotoana izao. Mino fa dia andray hery isika, andray zavatra mahagaga isika momba azy Andriamanitra. Noho izany dia raha sitrakao dia andaontsika hitetanana mafy ho fandraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Ataovy mafy e! Alléluia. Metsika ny tompo ny voninahitra tompoko dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra izay manatrika eto na manatrika ny tokantrano any manahoana daholontsika tompoko. Eny ary mivavaka tsika mpitsanganana dia andray ny afatry ny tompo. Rehefa vita mivavaka eo mpitsanganana dia mpitsanganantsika ny amaky tenin'Andriamanitra anankiray dia vita izay dia mahazoa ny toerantsika isika na ny anatin'ny tokantrano any ary dia afaka hetsika miaraka amin'izany. Hivavaka tsika tompoko. Saotranao tompo ny amin'ity tapany faharoa ity ty tapany faefatra ity izay ahafahana indray mbola mandre ny afatrao. Misaotra satria ianao no naniraka, ianao momba ary ianao no nampiteny ianao fanamasina ilay mpampianatra tsara indrindra izay manositra sy miaraka amiko ny ampiteny ary tsy ohatra ny tenina ho latsaka izay avy aminao ihany ny tanteraka ary tahino ny fon'ny fiangonana, tahino ny fon'ny olona izay mandray izao afatra izao na ny eto na ny any tokantrano any mba hisiako ny lehibe izany afatra izany tompo ary ny teny fikasanao momba ny teninao dia tanteraka daholo androany avy amin'ny alalan'ny teny izay alefanao eto. Tsy hiverina ny aminao ny teny raha tsy mahatanteraka ny asan'izay nandrana azy ary ambinina amin'izay natefasana azy ary fatotra amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy tsy mahazo mitondra fanelingelenana. Ndranao tompo ilay tsy mivamaly sy anao any mandrakizay mandrafitra mpanomponao, mandrafitra ny fony tsiray aby izay andray ny afatra na ny eto na ny any tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Luka toko fahaenina andiny fadimy amby telopolo vita amin'ny famakiana ny teny dia mahazahoa ny toerantsika isika. Luka toko fahaenina andiny fadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fantiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora kazakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Amen. Samy mahazo ny toerana ary. Ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompontsika dia on'le tapany faharoa le manao hoe azakivy na amin'inona na amin'inona. Amen. Azakivy na amin'inona na amin'inona. Fitaovana tena ampiasain'ny Losifera ity fanahy ratsy anankiray ity dia ny fanahy faketrana sy fahakiviana. Inona ny tanjon'ny Losifera amin'izany? Ny tanjony amin'izany dia hoe ny olona nanolo tena ho an'i Jesosy dia tiany ho kivy sy ketraka ka tsy hanaraka an'i Jesosy fa hiverina eo am-pelantanana. Satria raha misy alahelo tena mampalahelo an'i Satana dia hizaso ianao izay nofidian-drahan'i Jesosy ka nesorony Jesosy teo am-pelantanany devoly tsy nanandevoantsika hatramin'izay ka mbola tsy nanolorantsika tena ho an'i Jesosy. Tamin'ny fotoan'andro vao nanolo tena ho an'i Jesosy zasy ianao dia Jesosy nanafaka antsika teo. Nanafaka antsika teo aminy. Noho izany dia malahelo izy hoe tia niverina eo amin'ny foana isika. Dia miezaka mihitsy Losifera mba andefa ireo fanahy eo aminy ary anisan'izany ity fanahy faketrana sy fahakiviana ity hitondra faketrana sy fahakiviana indrindrandrindra ho antsika mpino mba hahatonga antsika hoe ketraka sy kivy ka
hiala amin' Jesosy. Ny fahakiviany, ny fahaketrahana vokadratsina dia miteraka famozapo. Ny famozapo miteraka fahafatesana. Raha amin'ny ara-panahy miteraka famozapo mafy amin' Jesosy dia efa aveo maty ny fanahy, lasa miverin-dalana makany amin'ilay toerana nisy talohandray dia mpilatana ny devoly. Fa amin'ny ara-nofo kosa izy ny olona tsy manana an' Jesosy tratra ny fanahy faketrahana, fahakiviany dia miteraka famozapo, lasa mamoy fo, lasa mivarilavo, ny farany dia miteraka fahafatesa ara-nofo. Fandroany kosa dia tsy avelantsika azo amin'ny fiainantsika ny fanahy faketrahana sy fahakiviany. Raha misy amintsika eto na ny anatin'ny tokantrano any tratra ny fanahy fahakiviana sy fahaketrahana, androany dele mivoaka eto zany androany. Amen. Mivoaka eto zany androany, na ianao manatrika eto na ny anatin'ny tokantrano any. Tsy avelantsika mihitsy zany hoe anapaka eo amintsika. Ary misy tenin'Andriamanitra mampieritreritra be zay ato amin'ny obolana 2020 dia vakitsika ne ity tenin'Andriamanitra ity afantarantsika hoe ny fanahy faketrahana ty dia tena rehefa mahazo ny olona dia tena tsy zakan'ny olona mihitsy. Ao ny obolana 2020 vakitsika eo ny 420 ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. 420. Ny faharariany dia zakan'ny fanahin'ny olona ihany, fa ny fanahy kivy izany mahazaka izany. Ny faharariana ozy dia zakan'ny fanahin'ny olona ihany. Ny olona zany raha marary dia zakan'ny fanahiny ihany zany raha marary ny olona. Fa ny fanahy kivy izany mahazaka an'izany. Raha atao zany ny fatanjana, raha marary zany ny olona, marina fa ao anatin'ny fanaitenany, fa mbola zakan'ny olona ihany. Fa le fanahy kivy zany mahatonga ny olona tonga dia mivarilavo, zany mahatonga ny olona tonga dia tratra ny famozapo, zany tonga dia mahatratra ny olona tratra ny fanahy fahafatesana sy fandrigana. Sarotra hoentina mihitsy ny fanahy kivy tsisy mahazaka an'izany. Ary izao raha misy fanahy faketrahana sy fahakiviana ao aminao ao dia izao nambarako aminao: tsy ny zavatra mitrangama eo amin'ny tontolo manodidina anao no baiko ny fiainanao akory, fa ilay Andriamanitra no monjy anao sy ilay tompo zinekenao no mpamonjy anao. Izy no mampahery anao androany amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay mitoetra ao anatinao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Indraindray ilay zavatra manodidina antsika eo amin'ny fiainanao manokana, eo fiainan'ny ankonanao, ny fianakavianao, amin'ny tontolo manodidina antsika, eny fa na dia amin'ny firenena misy antsika ary. Indraindray zany dia mibaiko ny fisainantsika, dia tratran'ny fahakiviana, tratran'ny fahaketrahana ianao. Tafiditra zany. Rehefa tafiditra zany za milaza aminao fa miteraka famozapo, miteraka fahafatesana. Ny famozapo ara-panahy amin'ny fampotsika ny tompo dia miteraka an'ilay hoe dia tafin'ny devoly alany eo anatrehany Jesosy tsika dia maty ny ara-panahintsika. Fa androany tsy avelanao anapaka ao aminao mihitsy zany androany, fa za miteny aminao fa androany tsy maintsy mivoaka eto zany. Ary raha hivoaka eto ianao, lela mahery ianao, vehivavy mahery ianao, tanora mahery ianao, mpidera mahery ianao, mpiandraikitra mahery ianao, ianao anatin'ny tokantrano ihany koa, derao ny tompo, derao ny tompo amin'ny tena fatana. Amen. Ato amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 ato dia misy lesona kely horaisintsika ny amin'ny lehilahy anankiray izay azo ilay tahaka mihitsy izy. Asan'ny apôstôly 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia, ary efa tonga tao aminay izy dia noraisiny fihekibon'ny Paoly ka namatora ny tongotra matana ny tenany dia hoy izy: izao no lazain'ny fanahy masina, toy izao ny namatora ny Jiosy any Jerosalema ny lahy tompon'ity fehikibo ity ka atolony eo an-tanany Jentilisa izy. Ary raha voarenay zany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hikarany any Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe: nahoana ianareo mitomany
ka mampangorongoroka ny foko fa voninao tsy ny afaritra ihany fa nifaty any Jerusalema koa aza mba voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo ary no tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe aoka ny sitrapon'ny tompo no atao ary rehefa afaka izany andro izany dia nife entana izahay ka niakatra nakany Jerosalema. Eto zao ireo mpiara-miasa amin'ny Paoly mivory tany toerana anankiray dia nisy mpaminany antsoina hoe Agabo nidina avy any Jodia dia nanatona andro zareo hitondra hafatra inga mpaminany tamin'ny fotoana io dia ny hafatra ho an'ny olona tokana ihany dia izao ny fomba fanehoany ilay hafatra izay napetraky ny tompo ao am-pony man'ilay olona anankiray izay niaraka mivory teo dia olona anankiray ihany nampitan'ity hafatra ity dia rehefa tonga tao ity mpaminany Agabo ity dia nisy fekipy be dia be mipetraka teo dia tonga dia niraisan'ilay fekipy Paoly io mpaminany io zany tsy mahafantatra hoe amin'ny Paoly anie ty fekipy ity tsy soratra koa eo hoe fekipy Paoly ity fa tonga dia niraisan'ilay fekipy dia namatora ny tongotra matanany dia gaga daholo ny manodidina ty hoe inona nataon'ity mpaminany ity fa rehefa namaritra ny tongotra matanany izy dia hoy izy teo ampamatorana an'ilay tongotra matanany toy izao no amatorany Jiosy amin'ny Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fekipy ity ka atolony eo an-tanany jentilisa izy tonga dia fantatry ny manodidina rehetra ny rahalahy rehetrarehetra teo hoe amin'ny Paoly ny fekipy iny ny Paoly mihitsy zany no lazainy ity mpaminany ity fa raha vao miakatra any Jerosalema dia atolotry ny Jiosy eo am-pelantanany jentilisa izy ary fatorana vona ianao an'izany zay izy ireo rahalahy reo dia nananatra ny Paoly aza miakatra any Jerosalema ny ianao fa izany fe nanjoanao efa zany nampifantarany fanamasina anao dia mbola hiakatra any ihany va ianao dia ahoana ozy Paoly namaly an'izy ireo nahoana ianarao mampangorongoroko ny foko fa voninao tsy no afaritra ihany fa mba ho faty koa ara voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo dia tsy nahazo ny feran'ny Paoly favitrany efa tonga fotoana dia nananga izy inona ny lesina azy tsy hoana amin'izany ny lesina azy tsy hoana amin'izany dia le fahavononana rehefa ao anatinao ny fahavononana ry-pino rehefa anao anatinao ny fahavononana ny famponan'Andriamanitra manakana voalohany indrindra fa nahafaketrana sy fakiviana tsy hiditra ao aminao amen rehefa misy fahavononana ao anatinao na inona faketrana fakiviana afafin'ny Satana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana na ny fomba manao ahoana rehefa ao anatinao le fahavononana nompon'ny tompo sakana anankiray lehibe zany tsy ahafahan'ny fanahy fakiviana sy faketrana hiditra ao aminao salan'izay nataon'ny Paoly vonina ozy Paoly tsy niafaritra ihany fa no faty ihany koa ary voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo mipily moa reo rahalahy rehetrarehetra eo ndray niteny taminy nijanona Paoly ny fanamasina efa niteny taminao avy amin'ny alalan'ny mpaminany Agabo ataoko hoe misy 5 na 9 ny rahalahy niaraka tamin'ny Paoly teo fa tsy nahadoika amin'ny Paoly zany ary tsy tafiditra teo anatin'ny Paoly mihitsy ny fanahy fakiviana sy ny fanahy faketrana satria inona ny antony fahavononana io zavatra miseho amin'ny fiainanao io na fanenjehana na hady na aretina na olana rabola olana ny vady aman-janakao tsy nafahazahoana valim-bavaka sy ny sisa rehefa ao anatsika le fahavononana amin'ny famponan'Andriamanitra za milaza aminao fa manakana ilay fanahy faketrana sy fakiviana tsy ho tafiditra ao anatinao amen i Paoly manokana nge efa nahazo teniny avy amin'ny tompo hoe haitsika tsara momba amin'ny Paoly fa Paoly olona mpanenjika fiangonana izay mitory ny anaran'i Jesosy dia enjehany daholo ary mahazo taratasiny amin'izany izy hoe tonga dia entiko eo anatrany synedrona dia hiditra ponja ary mitraika hatramin'ny fahafatesana fa teo ampanaovana zany asa ratsy zany Paoly no vonjen'Andriamanitra vonjeny Jesosy tsy nisy mihitsy fiangonana ka samy tory filazany tsara tamin'ny Paoly fa matahotra
fa jesosy mivatanao mihitsy ny seho aminy rehefa nanao ny asa ratsy izy teonina amin'jeny jesosy azy inona ny afatrana mipetraky ny tompo olazaina tamin'ny paoly rehefa voavonjy ny tompo izy hoe ndana makany tanàna anao dia olazainanao ny tokony atao aminao ny afatra nampitain'ny tompo tamin'ny Ananiasy izay nividian'ny tompo hivavaka ho amin'ny paoly mba hahiratra izy handray fanamasina dia ozy ny tompo tamin'ny Ananiasy zao ry Ananiasy ndany ianao mivavaka ho amin'ity lehilahy ty i Saoly vao naniraka ny Ananiasy ny tompo tonga dia ozy Ananiasy ohatray izany lehilahy zany ngeraka lehilahy tena mpanenjika amin'ny fiangonanao ka izany feny andeha hivavahako dia ahoana ozy ny tompo tamin'ny Ananiasy zao ny afatra meko anao ozy fa izao ny visionko na zao ny vinako ampiasako an'io lehilahy io fanaka voafidy ho ahy izy mifitondrana ny anarako eo anatrehany jentilisa sy ny mpanjaka sy ny zanak'Israely fa asehoko azy ny abezahany izay tsy maintsy heretany voninahitry ny anarako tafita tany amin'ny Saoly zany tompoko tafita tany amin'ny Paoly zany afatra zany dia hitanao le fahavonona amin'ny Paoly na dia vao nyseho fotsiny ary io faminaniana io hoe izao ny zavatra anjoanao ho atolotra ianao ho fatorany ianao ohatran'izao zao tsy taitry Paoly efa zavatra meny tompo azy io hoe afatra fanaka voafidy ho an'ny tompo izy fitondrana ny anaran'ny tompo eo anatrehany jentilisa ny mpanjakan'ny Israely ary ny zanak'Israely dia asehoko azy ozy zavatra tsy maintsy heretana voninahitry ny anarako voarain'ny Paoly zany tena tonga dia voarainy zany mipetraka atao anatin'ny fahavononana engany ianao ka ho vonona amin'ny famponan'ny tompo hatramin'ny farany mandrapatonga Jesosy eny andronolanitra na inona ady na inona olana na inona fanajana hidina zava-tsatra na inona fizam-poetra vonona ianao vonona anaraka ny tompo ianao izany dia manakana ny fanahy faketrana sy fahakiviana tsy hiditra ao anatinao raha misy kosa nefa amintsika reto misy fanahy faketrana sy fahakiviana ao anatinao amin'izao fotoana izao dia manana ianao finoana androany fa hiala aminao zany hiala aminareo any an-trano any koa zany dia raha vita izao fotoam-bavaka izao lela mahery ianao vehivavy mahery ianao tanora mahery ianao amen alleluia amen izay mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe manahafa ozy taka nanahafako amin'ny Kristy ilaintsika mba manahaka azy fa lehilahy tena nanana fahavonona amin'ny Paoly mametra-panontaniana antsika misy fotoana ve ka mitenena amin'ny Paoly manao hoe ketraka misy ve tompoko tsy nisy mihitsy fotoana ao anatin'ny asan'ny apôstôly ao anatin'ny epistily izay soratany ho an'ny fiangonana ka mitenena amin'ny Paoly hoe kivy ketraka nefa saintsainy tsara hoe ny zavatra nampandalovina tamin'ny Paoly tao amin'ny famokafan'ny asan'Andriamanitra sy niraka nampanaoviny tompo azy niatra manaina mihitsy be dia be tompoko ny fijalian'ny Paoly na amin'ny ara-panahy na ny ara-nofo zany be dia be sarotra be dia be eto raha izany tantaraina dia toro-tendray manontolo ara na hatramin'ny 3 ara mbola tsy vita fa tena be dia be ny zavatra nere tamin'ny Paoly kanefa Paoly tsy lobava mihitsy hoe kivy aho ketraka aho zao ry havana ny devoly tsy mahafantatra ny opontsika tsy milaoka ny devoly tsy mahafantatra ny otsaitsika ao ianao ihany mahafantatra ny omponao za tsy mahafantatra ny omponao fa ianao ihany mahafantatra ny omponao fa misy anankitelo kosa nefa zay mahafantatra ny ompontsika dia Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina fa ny devoly leo ambany faladia tongotsitsika eo tsy mahafantatra ny ompontsika eo fa inona ny fomba hafantarany antsika fa kivy siketrakatsika ny fomba fitenitsika ny teny alohan'ny vavantsika ny fiatsika ataonao ianao olona miramirandava ohatran'io tapitapika eo anao tonga dia miketrina tonga dia ozy ny devoly inona nataon'io ketrina maninona io mahonona tena fa devoly fahavalonareo mandehandeha takany liona
merina mitady tsy arapana mandihidihy iny izy ary ny tena jereny dia le hoe mpino ny ala tao aminy fa lasan'i jesosy ary amin'ny maso raha vo eno fotsiny ny vavanao io ny teny hoe kivy ianao ketraka ianao tonga dia manararoatra izy ozy losifera ampidiro aingana midira fa io fa efa vaky ny manda midira la isana asiny ny mpisesika ary rehefa tafiditra ao izy a dia manao ny zavatra ataony izy tena manao ny ataony izy miteraka famoza-po miteraka fandringana sy fahafatesana le faketrana sy fahakiviana zay mahatonga amin'ny Paoly a tsy nilobava mihitsy na dia be ara ny zavatra nanjoa azy tsy nilobava mihitsy Paoly hoe kivy aho naketraka zay mahatonga azy nijoro vavim-belona tamin'ny Timoty zanany ara-panahy misoratany tamin'ny epistiliny zany ao ny Timoty faharotoko fahefatra andiny fafito dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa niady tsara aho na tanteraka ninona ozy na tanteraka ny fiazakazahako aho manino ny Paoly ny teny izany hoe tena nahatanteraka ny fiazakazahako betsaka ny tompokony betsaka ny zavatra nahazo amin'ny Paoly tamin'ny fitondrana ny asan'Andriamanitra sy ny fanokafana ny asan'Andriamanitra fa nanino izy ny jovavim-belona hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho ato zao dia tehirizina ho any sady voninahitry ny famarinana izay meny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izany andro izany atsoa ihany fa ho an'izay rehetra tia fisehoana koa raha ohatra tratran'ny fanahy faketrana sy fahakiviany Paoly tsy tafita an'izany izy hoe nahatanteraka ny fiazakazahana ary Paoly hoy aho dia tsy nilobava mihitsy tamin'ny famponen'Andriamanitra na inona ady na inona olana na inona fanenjehana na inona zavatsara niatra manaina mihitsy tsy nilobava mihitsy Paoly ka niteny hoe ketraka zany mifanohatra an'izany ary nyteneniny hoe nahatanteraka fiazakazahako aho nahatanteraka fiazakazahako aho mahafinaritra le teny izay nambarany Isaia mpaminany aloha efa antsika izay Isaia toko fa 7:20 Isaia toko fa 7:20 dia vatsitsika nge io tenin'Andriamanitra io hoe tena mampahedy be izy ity ary ohatra ny eritreritra hoe tena efa fantatro Paoly koa ty tenin'Andriamanitra ity Isaia toko fa 7:20 dia vatsitsika nge eo ny andininy fafito eo ny andininy fahafolo ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Isaia toko fa 7:20 andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy noho ny alavitry ny nalehanao dia sasatra ianao nefa ianao tsy niteny hoe kivy aho izany nahazo aina ny tananao ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao ny alavitry ny alehanao dia sasatra ianao misy zany lalana nale mbola tsy tonga any mitanjona zany le olona fa mbola eny am-pandianana tsy haiko mbola misy 4 kilometra tsy haiko mbola misy lalan'androandro ve fa dia nandeha izy anatratra an'le tanjona dia tsy marina akaina kely izy satria naninona visaka sasatra noho ny alavitry ny nalehanao dia sasatra ianao nefa ianao tsy niteny hoe kivy aho izany nefa izy zany tsy niteny hoe kivy aho izany satria mbola lalana lavitra be ny alena mbola tsy tonga an'le tanjona dia tsy teny anao ny vavany tsy niteny an'izany mihitsy izy hoe kivy aho rehefa tsy niteny an'izany izy dia inona vokatsoa nahazo aina ny tananao ka dia tsy nahatsiaro reraka ianao dia rehefa tsy nahatsiaro reraka dia tanteraka le tenin'ny Paoly hoe nahatanteraka ninona hony fiazakazahako misy any mpino nanolo tena ho an'i Jesosy amatonany efa ela misy ny adiny lalovana misy fizantoetra misy koa ny fitahina misy koa ny fanambinana misy koa ny fandraisana misy ny fampiasan'ny tompo azy teny ela loatra izy zany ela loatra zany efa eniko zany atao hoe ho avy ny Jesosy efa be dia be ny famantarana lazaina tamin'izany dia aoko ny ady aoko ny fanenjena dia reraka eny am-pandehanana tsy mbatakazany mihitsy ty lehilahy ty
paoly tsy mba takan'izany mafy ny adiny a mafy ny zavatra nandalo teo amin'ny fiainany a nahatsarosasatra izy fa ity vavany ity tsy miteny mihitsy hoe kivy aho io vavanao io sy fonao atoloha tsara ny tompo fa niteny aloko ny vavantsika misy akony eo amin'ny fiainantsika misy akony eo amin'ny olona zay mandray azy ary misy akony amin'ny manodidina antsika na iray tondra fanafahanao anao na iray tondra fanasitrananao anao na iray mahavokisoa ny fanahinao na iray tondra fanafahanao an'ny olona na iray tondra fanasitrananao an'ny olona na iray tondra fahafatesanao an'ny olona na iray tondra famonjenao an'ny olona tena lokony vavantsika ka noho izany aza mipotsaka mihitsy vavanao hiteny hoe kivy zany ianao rehefa fantatrao fa misy miady vavaha amen mivavaha ianao mivavaha mandolo mivavaka manatonao ny tompo asa miteny mihitsy asa miteny mihitsy fahaketrana azy fahakiviany zany fa satana e manodidina eo miaino tsy mahafantatra lopotsika izy fa mifihetsika tsika tena loko ny vavantsika ny fantany ka raha vao teny ianao io an'izay ony sy fa tratra avy hatrany izay dia manarolotra izy alefany eo daholo ny fanaratsy rehetrarehetra io a anampy amin'ny fanahafaketrana azy fahakiviany ny famoza-po tonga dia mitondrany amin'ny fahafatesana ra-panahy tafala amin'i Jesosy Paoly dia azontsika ilay tahaka i Paoly dia nahatsiaro n'ity teny ity mihitsy ary voarainy tsara angambity avatra ity hoe noho ny alavitry ny lalana naleoko a dia sasatra nefa iza tsy teny mihitsy hoe kivy aho na azo ay na dia lasa indray a tsy nahatsiaro eraka dia nitondray aho a dia rehefa avy eo a natateraka ny fiasakazahako hitehaka ho amin'ny tompontsika enganehanao ka takan'izany enganehanao ka takan'izany amen amen fanahy mahery no menantsika fa tsy fanahosa fanahy mahery no menantsika fa tsy fanahosa izay nge mahatonga ny tenin'Andriamanitra manambara hoe iza moa anao tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloan'ny drefy androdra kely ianao amen tonga tany lemaka eo anoloanao a izany satria miaraka amin'ny fanamasina isika misy fomba anankiray koa nahatonga ny zanak'Israely ho ketraka ho kivy dia anatra ho antsika ity zavatra ansiho anankiray ity ao ny Nomeria toko 1:20 dia vakitsika nge le tenin'Andriamanitra eo ny andiny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy ary niala tany tendrombohitra ora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina anodidina ny tany Edôma dia kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana ary ny tenina ny metsiny an'Andriamanitra sy nosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egipta izahay ho faty etỳ anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamona amin'ilay ny fanahinay a itony mofomofo foana itony hitantsika koa zao nahatonga ny zanak'Israely ho kivy fa naninona ny zanak'Israely teto no kivy satria tsy nanaiky ny fitondran'Andriamanitra azy ny zanak'Israely efa men'Andriamanitra programa hoe raha hiala eto ny tany Egipta ry anareo etika any an-tany Kanana tany tondra-dronosy tantely izany lalana makany an-tany Kanana zany tsy mbola fantatry ny zanak'Israely zany fa Andriamanitra ny tompo marika amin'izany noho izany a tokony nanaiky izay tondran'Andriamanitra azy izy ao ny fanamboaran'Andriamanitra azy tsy nentin'Andriamanitra tonga dia nanivaka tany Filistina izy izay akaiky ny tany Kanana fa nentin'Andriamanitra nakany an-dranomasina mena nanodidina ny tany Edôma tonga dia inona nanjoany zanak'Israely kivy ny fanahin'ny olona no ny lalana ny tondran'Andriamanitra azy dia kivy izy isika koa indraindray a eo amin'ny fitondran'Andriamanitra atsika dia misy amintsika pino a misy amintsika fiangonana misy amintsika tsy manaiky izay fitondran'Andriamanitra izay taria amin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra indraindray tsika tsy manaiky an'izay itsika nge tsy hitovy hevitra amin'Andriamanitra ny fihevitro tsy fihevitrareo lalako tsy mba lalanareo za milaza aminao rehefa miteny Andriamanitra
ka mitarika antsika avy amin'ny alalan'ny heviny ampandeferiny hevitsika dia manarano ny hevitr'Andriamanitra fa za milaza aminao fa tsy ho tratra amin'ny fahaketrana sy fahakoviana ianao fa tsy maintsy tafavoaka ny fiainanao. Amen. Ny fitarian'Andriamanitra antsika, ny lalan'Andriamanitra tsy misy diso. Tsisy Andriamanitra diso zany raha mitarika antsika. Fanamasina ny tsy mba diso zany raha mitarika antsika. Ny fanamasina mpampianatra tsy mety diso. Jesosy mpampianatra tsy mety diso. Andriamanitra mpampianatra tsy mety diso. Tsy diso zany. Fa ny kajikajitsika zanak'olombelona rehefa tsy manaiky ny fitarian'Andriamanitra tsika dia diso zay ny lalantsika. Kanefa tsy manaiky ny fitarian'Andriamanitra tsika dia lasa kivitsika. Hitanao, le tsy fanekenan'ilay fitarian'Andriamanitra zany dia manokatra ny varavaran'ny fon'ny olona hidiran'ny fanahiny fahakoviana sy fahaketrana. Lasa manaonao foana, lasa nametsiny an'Andriamanitra sy mosesy. Ary na le zavatra men'Andriamanitra azy ary na afokainy, natao mitsinitsiny. Tsy misy mofo aty, tsisy rano aty anefitra aty, mahamona aminainanay ny tony mofomofo foana zay menanay tony. Inona le mofomofo foana lazainy mahamona aminaina amin'ny fanahany io? Mana. Tsy nisy zanak'olombelona ka ninana mana fa ny zanak'Israely ninana an'izany e. Ary zany mana zany nge zavatra mofo tsara indrindra, mamy zany e, mamy, mofo kely tsara, mamy be zany. Ohatrinona mividin'izany 0 ariary. Zany ny atao hoe vary ny lanitra ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Salamo. Kanefa dia nahafokainy zanak'Israely satria inona ny antony? Tsy nanaiky le fitarian'Andriamanitra izy dia lasa kivy ny fanahiny io nampimonimonina azy. Raha ohatra toy isika tenin'Andriamanitra io dia nisy fandrikanana nataon'Andriamanitra taminy. Aloha tsika tiako amin'Andriamanitra aloha, saovariana ianao. Tandremo zany. Tsy fanekentsika ny fitarian'Andriamanitra amintsika dia varavarana misokotra hidiran'ny fanahy fahaketrana sy fahakoviana azo amin'ny fiainantsika. Ohatra ny Saoly sy miaramilany any an'i Samuel 1:7. Ny Saoly sy ny miaramila nge tompoko ka anisan'ny tena hoe tena kivy sy ketraka mihitsy manoloana ny Goliaty. Rehefa miseho Goliata mandrahona ny Saoly sy ny miaramilany, avy hatrany dia mivadi-poa miaramilan'ny Saoly sy Saoly raiky tahotra. Zao nefa mbola vao miseho fotsiny Goliata. Amoay lehilahy anankiray aho hiady amiko. Tsy mbola misy ady io a. Behivava fotsiny Goliata sady miseho amin'ny endriny, amin'ny fahalehibiazany, ny akanjo fediny sy fediny dia mivavany. Amoay lehilahy anankiray aho hiady amiko. Tsisy ady amin'io a, fa mbola vava fotsy sy fandrahonana ary fisehosehoana. Tonga dia efa miferinaina daholo a miaramilan'ny Saoly. Tonga dia matahotra mivadi-po. Isika aza inisan'izany hoe risy tsy miady zany. Tadidio tsara fa raha mbola ao aminao Jesosy ka tsy miala mitompo ianao, tsy anao ny ady fa n'Andriamanitra. Amen. Ka na inona fandrahoana taon'ny devoly, mampiasa olona ao am-pelantanana izy, tsy le olona iny fahavalontsika fa le devoly anatiny. Anao fandrahoana na manahoana ny zavatra miseho ny fiainanao. Aza resy tsy miady zany. Fa tsika tsy mandeha irery fa miaraka amin'ny tompo isika. Amen. Ferinaina indray Goliaty fomaraina indray nandritra ny 40 andro. Asa natany amin'ny 7 andro, natany amin'ny 9 andro. Miseho foana Goliaty dia isan'andro zany a 7 isan'andro midina foana ny tositra na miakatra. Meny Saoly sakafo ihany, mihinana sakafo ihany, mianamila fa vao mipoitra indray Goliaty. Amoay lehilahy anankiray. Kivy ketraka, resy tsy miady. Rehefa tonga tany Davida
inona ny antonatongavan'ny davida tany lehilahy voaositry davida fa zao a ndray aman-dreniny jese izy a mba hanatitra sakafo hoandreo zokony satria ny zokondreo dia anisan'ny maramila miaraka tamin'ny saoly isama abinadaba eliaba zokony telonareo nanatitra mofo izy dia nanatitra fanomezana ihany koa ho an'ny saolympanjaka vanenyndrainy dia rehefa tonga tany davida asa teo amin'ny fahafito amby 30 andro na 30 andro miseho indray goliata vao miseho goliata dia miferina ina daholo le maramila dia gagabe davida indry fa maninona reto fa maninonareo nga matahotra aninareo iza koa ny ady amin'io fa ahoana ka izy nge mandrahoana fotsiny ka ny fandrahony anara mampatahotra beko rezy tsy miady ozy davida dia tsisy samiady amin'io fianareo dia ahoana ozy ny mpanjaka rehefa naonao fanamby mihitsy hoe zay samiady amin'io ny maramilako tonga dia lasa vinatiko aloha nge asehoko anao ny mikaly io ny zanako tsara tarehibe lasa vanato ny mpanjaka ho azy samiady amin'io sady tsy ampady aviketra ny tarana adrainy izanareo ny samiady amin'io dia lasa vinatiko atsangano ny tanana midina daholo ny tsisy sa zany fe dia tsisy sa fianareo ozy davida ie raha maty amina toesa rahavana dia ozy davida zany efa saiady amin'io ianao saiady amin'ny devoly sa tsy sa atsangano ny tana dia saiady amin'ny devoly andresenao androany e ary ahery ianao androany resy ny fanafaketana sy fakiviny amen maka nytoeran'ny davida ianao satria davida nandray nositra ianao koa nandray fanamasina amen ny elo tao anatin'ny tompotao misy lehilahy anankiray ho ny saiady amin'ny goliata e iza hono zany ny elo tao anatin'ny tompotao misy saiady hony e misy saiady hony e misy saiady hony e tonga dia eno ny zokony davida sama abinadaba eliaba tonga dia enony eliaba avy ianao aty razandry ianao matikano inandray zao mahatonga anao aty narainao aiza daholo indray zao reny ondry indray tsika ireny fa fantatry ny hoe niavinavo ny fonao inona zao nataonao aty satria enony eliaba hoe miely eo amin'ny camp ao a fa misy olona saiady amin'ny goliata dia ny ely be hoe izy zany zandry ny eliaba sy abinadaba ary samy dia tonga dia natsony eliaba mihitsy a davida ianao io miavinavina inona indray zao nahatongavanao aty seseo aty navelanao andray ny ondry indray tsika hitako mihitsy ny faratsianao sy ny fiavina vonanao ozy davida hoe maninona zao kanefa le izy tsy nazo sakanana tsony fa hoe izy saiady tonga mpanompototra ny sofony saoly misy saiady hony ay fa lery saoly zany vao misy maramilako tena formation koa tena saiady a ny ela mandaitra ihany ny formation ko saoly ny formation ko indray dia tena natsona an'izay azy zay maramila zay ay zay vinatolahy mpanjaka zay narefa tany olona tsy mekanjo tenue de combat olona tsy manao tenue de combat fa manana tenue de combat fa miandanitra fanamasina amen alleluia aizy zany nentina teo io akaikinao reo mpanjaka aizy zany maramily zany aizy zany ka saolomo lava indrindra tamin'ny ny zanak'isely aizy zany io akaikinao reo mpanjaka tompoko aizy zany io io ve ianao koa io ianao lay vovotra ianao lay manana ny herin'Andriamanitra ianao lay manana fahefana ianao lay manana ny tompo miaraka aminao tiapan'Andriamanitra
ianao ve zany anaka ianao sy davida ianao ve le hoe hiady amin'ny saoly hiady amin'ny goliata eny mpanjaka ny saoly za le izy mifeonao raha ohatra mbola tsy vaky firy taona ianao zao ataontsika hoe osy davida hoe 7 taona dia ahoana osy saoly eo amin'ny Samuel voalohany toko 7 andininy a 7 tsy toanao ny andeha hiady amin'io Felistina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay miainana tsy toanao niady amin'io a Felistina io satria mbola zaza ianao izy efa mpiady hatr'izay a ianao tsy nifana maramila ianao raha zao tsy manana akanjona maramila akory dia ahoana ny doika nataony davida ho davida ny mpanomponao ny andron'ondrindrainao ary liona sy mibera tonga tao ka hanasany zanak'ondro teo amin'ny ondry dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondro ary noho ny andramatra izy dia nazoniko tamin'ny sombony ary nasikoka matiko ny liona sy mibera samy novono ny mpanomponao ary io Felistina tsy mifora io dia ho tahakany anankiray amin'ireny satria miaiky ny maramila n'Andriamanitra velona tehaka ho an'ny tompontsika amen inona ny zavatra tonga dia njorony davida vavolombelona voalohany rehefa niteny saoly hoe tsy tonga anao jere tsara nge le adiny lalovan'ny davida tonga teo anatrihan'ny rahalany izy avin-dralany dia niteny hoe tsy tonga anao niady amin'io ndany ianao mody nalefandreo zany ny fanafaketrahana sy ny fahakiviana niditra taon'ny davida sa tsy tafiditra tsy tafiditra enganeo tsy tafiditra aminao zany fa raha misy keo anatinao a ivoaka zany androany amen tonga teo anatrehany saoly mpanjaka mihitsy zay tompo-teny farany hoe io le hiady mbola nandefa fanafaketrana sy fahakiviana hiditra ao anatin'ny davida zaza ianao mbola zaza ianao tsy nefana maramila izy efa mpiady hatr'izay firy maramila olona efa matin'io izy ko manana fedina marobe izy efa mahay miady fanafaketrana sy fahakiviana fa naninona tsy tafiditra taon'ny davida jerentsika ny zava-miafina rehefa aveo voalohany rehefa nandrehan'izany davida tonga dia nijoro vavim-belona izy liona sy mibera maty ny mpanomponao io Felistina tsy mifora eo koa atokony anankiray amin'ireny inona ny zava-miafina tadio tsara fa davida dia zanak'Andriamanitra olona nandray mifansorana ianao zanak'Andriamanitra manana ny fansorana fanamasina ianao amen zanak'Andriamanitra ianao manana ny fansorana fanamasinao anatinao ianao dia tadio tsara fa ny zava-miafina nahatonga ny davida tsy ny salasala mihitsy hoe hiady amin'io Felistina tsy mifora io a dia satria fatany tsara hoe liona sy mibera mery mandehabe tonga dia nenjehiko dia azoko liona sy mibera tonga dia andramatra dia nasiko dia matiko dia fatany tsara hoe le Andriamanitra zay momba azy sy miaraka aminy a dia izay no mampandrisy azy raha manana zany finoany zany ianao raha lasana bavy ray aman-dreny tanora ianao anaty tokantrano hoe mino ianao fa Jesosy nanoloranao teny ary mino ianao fa Jesosy mombanao sy miaraka aminao zany teny aminao fa tsy tafiditra ao anatinao na hitoetra ao anatinao fanafaketrana sy fahakiviana fa tsy maintsy mpandresy ianao izay no nahatonga ny davida tonga dia nijoro vavim-belona satria finoana anatiny hoe Andriamanitra momba zalany namonjen'Andriamanitra tamin'ny liona sy mibera namonjen'Andriamanitra manoloana an'io a Felistina tsy mifora io ilay finoana nananan'ny davida hoe Andriamanitra momba azy Andriamanitra miaraka aminy inona mba fialan-tsiny nataony Saoly hoy Saoly hoe andao a mialan-tsiny aminao fa ianao koa be doika kely zanak'iza moa ty zanak' Jese be doika kely mihitsy ty izy tsika zao ary ampanoviko akanjo anao pointure tsy mitovy aminy satria tsy maramila izy vao napanaovina fotsiny le akanjo tonga dia hatraty asorony
tsy zatra ndre tao ozy niatrika ny Goliata izy jere tsara ny vava nataony Goliata. Goliata may vava be may vava be may vava be may vava be nga taitrak'olo Davida. Ianao manatona lefina sy ny lefipoy fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova. Za manatona anao amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely zay ekenao. Androany na ny loran'i Jehova anao eo am-pelatanako. Fatany tsara zany fa tsy izy niady fa izy niady ho azy. Andriamanitra zay momba azy. Raha vo izay ny finoana anatinao zava-miafina, raha vo izay ny finoana anatinao fa Jesosy momba anao miaraka aminao, raha Andriamanitra momba anao, iza no atohatra anao, iza no atohatra anao, iza no atohatra anao raha lasiana bavy noho izany zaza petsaka ao anatinao mihitsy fanahafaketrana azy fakivily avy amin'ny alalan'izany finoana izany, ary tsy tafiditra ao anatinao izany raha manana izany finoana izany ianao. Efa faranako ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Aiza ny tena toeran'ny fanahafaketrana azy fakiviana io eo amin'ny fiainantsika. Ozy ny tenin'ny Davida maritsy ny Saoly eo amin'io Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny faharoa amby telopolo. Aiza ny toerana misy an'io fanahafaketrana azy fakiviana io eo amintsika zanak'olombelona. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy miketraka amin'le io ny fon'ny olona. Iza zany mipetrahana io ny fo. Aiza hoe dia anao vavaka fanafahantsika na tsika eto am-piangonana na ianao manaraka an'izao fandaran'izao androakan'izay tsika rehefa avy eo dia eo amin'ny fonao nametrahanao an'izay reha ianao mahatsapa hoe mora tratra ny fanahafaketrana azy fakiviana ianao, misy izany ao anatinao dia iny tananao iny apetrao amin'ny fonao. Fa ao ny tena ifitoerana ipetrahana io mipaiko ny saitsika dia mipaiko ny ratram-batantsika. Zay mahatonga ny Davida ny teny tamin'ny Saoly hoe aoka tsy hiketraka amin'le io ny fon'ny olona. Afatra farany atoloron'ny tompo tsara raha ny fonao dia avy aloha anjaka ao anatinao ny fanamasina dia aoka inanao fa Andriamanitra tompoko dia momba anao. Ny fahakiviana tsy tokony hianan-kery amintsika ka na inona na inona zavatra miseho amin'ny tontolo manodidina antsika aza-kivona amin'ny inona na amin'ny inona. Fa ireo kosa nefa ny zavatra mahatonga an'ireo fanahafakiviana olo tafiditra ao anatintsika dia fanambara tamintsika teo. Rehefa ao anatinao fahavononana tsy tafiditra izy. Rehefa ao anatinao tsara ny finoana sy fahatokiana fa Andriamanitra momba anao na ao anatinao ary izy afaka ny voaroaka atoloron'ny tompo isan'andro ny fonao ary avelao mihitsy ny fanamasina anjaka ao anatin'ny fonao. Ka raha misy fanahafaketrana azy fahakiviana mahazo antsika reto apetrao fonao ny tananao io dia hoany zany androany. Amen. Mivavaka tsika rehetra ny tompotompoko samy mivavaka. Dia rainanao tompo akalazainy ianao mihinanao ny voninahitra. Izy anao Andriamanitra lehibe takanao, Andriamanitra be mpamindrapo, Andriamanitra be fitiavana, sotranao ny amin'ny teninao. Halleloia. Izany teninao zany tompo tsy miverina any aminao raha tsy mahatanteraka ny asan'izay nahandrana azy ambinina amin'izay nandefasana azy. Hitanao ny sambatan'olona zay manatrika eto na manaraka izao fandarana izao ihany koa tompo any anatin'ny tokantranony any dia ianao no efa niasa tao anatin'izany teny izany, ianao no efa niasa tao anatin'izany teny izany. Mifinahy ao anatrehan'ny tompo ianao raha ianao ilay tsy nanana fahavononana, mifinahy ao anatrehan'ny tompo ianao ianao ilay kely ny fononao ka tafiditra tao anatinao ny tahotra satria ny tahotra ihany koa dia manokatra ny varavarany fontsika hidira ny fanahafaketrana azy fakiviana. Vavaha ianao atoloha tsara ny tompony fonao, atoloha tsara ny tompony fonao, atoloha tsara ny tompony fonao. Mangatany fanamasina hiasa zato isan-jato ao anatinao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao amin'ny fanamasina miara-miasa samika. Halleloia. Zay mangetaeta fanafahana rehetra asan-drato ny tanany dia mangatany fanamasina hidinao anatiny. Ny herin'ny fanamasina no raisitsika nositry ny fanafahana avy aloha hidin'izany eo aminao. Raha ohatra mangetaeta fanafahana ianao androany ka tsy fanahafaketrana sy fakiviana ihany ndroantsika fa zay fanaratsy rehetra ka miazonazona anao mbola fantatrao fa mamatotra anao hoana dojana androany hiala aminao. Raisy loha ny ositra, raisy le fanamasina, raisy le herin'Andriamanitra hidinao amintsika. Midina fanamasina mamino. Amen. Amen.
avy aloha hidina ny fahafenoan'ny fanamasina aminao tsy fahafenoan'ny fanamasina ho an'ny olona eo akaikinao io ny vavaka fanafahana ataonao tsy ho an'ny hafa ny afaka fa ianao ny afaka fa tsy ho an'ny eo akaikinao raisy loha aralohany fanamasina raisy ny fahafenoan'ny fanamasina raisy zany amin'ny anaran'i jesosy raisy zany amin'ny anaran'i jesosy mitenenao hoe fanamasinao mamenoa mansoro ho atsika rehetra eto mihitsy zany na ny anatin'ny tokantrano any sokafy ny vavanao dia mitenenao hoe fanamasinao mamenoa mansora fenon'ny herinao afanamasina fenon'ny herinao afanamasina sotra jesosy sotra fanamasina sotra fanamasina sotra fanamasina sotra fanamasina mameno anay manositra anay manositra anay manositra anay misaotra 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 fanamasina misaotra fanamasina raisany raisany ositra raisany erzany rais misaotra tompo misaotra fanamasina misaotra andriamanitra raiko amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy angina isika samy mangina detay oka tena fifiraisana tsara amin'ny fanamasina ianao angina isika na ny anatin'ny tokantrano ary dia koa tena fifiraisana tsara amin'ny fanamasina ianao melohana anao fa tsika vavaka fanafana dia izao nampirisiko anao raha anao vavaka fanafana ny tenanao ianao dia apetrao ny fonao ny tananao dia ny fana roatsika voalohany loha dia izao ampianarina atsika zany izay fana ratsy mampanota anao ka mahatonga anao a misy hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra izay aloha roahana voalohany ohatra raha ianao le manana fanahantsy famelan-keloko tsy mahay mamela heloko ianao tsy tonga dia roanao fanafaketrana sy fahakiviana na le devolo mpitondra aretinao amin'ny fiainanao na le mpandrava tokantrano le fanahy mitondra ozona manaranaka sinsisa tsy izay aloha ny tonga dia roanao fa lay fanahy ratsy izay mamaritra ny fonao ka mahatonga hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra dia le tsy famelan-keloka fanahy fielonana ohatra tsy fitiavana sisisa na mbola misy fanahy fijangajangana ao an'ilay olona ka voafaritra izany izy nefa fanahy fatrana tonga dia roahana tsy normaly zany tompoko fa fitahan'ny fanahy ratsy tsika fa le tena fanahy ratsy mihitsy aloha izay nitondra hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra manototo ny fanahintsika ao anatrehan'Andriamanitra izay aloha roahana voalohany izay izay roahana voalohany vita izay izay ianao vao mandroaka le fanahy fahaketrana sy fahakiviana raha misy eo aminao ao raha mandroaka amin'ny fanahy fahaketrana sy fahakiviana fa nisy an'izany taonao dia roa ihany koa ny fanahy famoza-po satria fa maritra ireo dia vitanao an'izay zay vao roay dia volom-pitondra aretina fanahy mahafaroa sinsisa 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 eo amin'ny fiainanao miaraka amintsika amin'ny fanamasina ny fahefana zay men'ny tompo antsika fahefana mahery manaiky io fahefana io daholo ny devolo efa meko anareo ny fahefana anitsaka amin'nainika sy miena rano andresin'eretra nana fahavalo ka tsisy ampaninina anareo izany fahefana sy hery men'ny tompo antsika ampiasao amin'ny mpinoana ny fahefana afatoro ny devoly dia roay le fanahy mampanota aloha zay ny voalohany efa avy eo amin'izay dia dingana faharoatsika makany fanahy fahaketrana sy fahakiviana famoza-po zay an'izay anao fa mandroaka sy fanahy ratsy mety mahazo anao feno herin'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao ampiasa amin'izany amin'ny fahefana sy ny finoana isika lasary afaritro amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly zay mampanota andreto fiangonandreto afaritro amin'ny anaran'i Jesosy ary didiko piala amin'ny anaran'i Jesosy le fanahy mampanota rehetra lasa le fanahy antsy fankatoava miala le fanahy tsy famelan-keloka miala fanahy fiatsaram-belatsia miala tao le fanahy fitsaram-belatsia fanahy tsy famelan-keloka fanahy fiavina vola fanahy firereana lasa daholo miala tao le fanahy fijangajangana filana fitsiritana fahavetavetana mandiana
mandeha efa nafanadevozana rehetra zay amatorany satana miala mivoa mandeha mandeha andehana amin'ny anaran'i jesosy zay mivoaka tsy mahazo miverina zay mivoaka tsy mahazo miverina tonga dia lasa any an-tany tsisy olona aninareo lasa ihany loha amin'izay le fanahafakatrana sy fakiviana raha misy eo aminao za mandidy ny fanahafakatrana sy fakiviana ndray voaka didiko amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny fanahafakatrana miala amin'ny fanahafakiviana miala amin'ny fanahafamoza-po loana miala amin'ny anaran'i jesosy miala ao anatin'ny fony ao miala ao anatin'ny fony ao miala mivoaka tao miala ao anatin'ny fony ao ndray voaka miala ao anatin'ny fony ao mandeha miala ao anatin'ny fony ao lasa miala tao le devoly mpitondra aretina miala amin'ny fanahy mafarovy miala amin'ny fanahy fandrigana miala amin'ny fanahy fahafatesana ianao zay marary dia apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao na isika fiangonana maratrika dia nany tokantrano didiko le devoly mpitondra aretina ao anatin'ny vatanao didina amin'ny anaran'i jesosy ny devoly mpitondra aretina fanahy mafarovy fanahy fandrigana aretina amin'ny taiza manararaka avy any an-drazambe fanahy voahiraka avy amin'ny alalan'ny teny sakafo kasika didiko miala amin'ny anaran'i jesosy mivoatany miala ao anatin'ny nofony miala amin'ny vanitaolana miala ao anaty rano miala amin'ny tovana loana didina mivoaka ndray voaka amin'ny anaran'i jesosy kristy miala amin'ny fanahy malemy miala amin'ny fanahy mona miala amin'ny fanahy marenina miala tamin'ny fanahy fahajambana miala tao ny fanahy fanitsitana loako ny anaran'i jesosy fanahy fahavelezan-tsaina mandihana miala tao amin'ny ao miala ao anaty rano nofy ny vanitaolana miala ao ny tovana miala tao ny gody miala tao ny romatisme miala tao ny fanahany tazo miala ny devoly mitondra aretina amin'ny ray devoly mitondra aretina amin'ny ray miala tao ny devoly mitondra aretin'ny fo zay mahatonga ny taranaka mifaty tanora miala tao zany miala tao ny devoly mitondra aretinao amin'ny atina miala tao ny devoly mitondra aretinao amin'ny vavony miala tao ny devoly mitondra aretinao amin'ny tsinainy ao miala tao ny devoly mitondra aretinao amin'ny tranjanany ao mahatonga sy anananaka miala tao ny devoly mitondra aretina hémorroïde sinusite pneumamiadana ny diabetika na iza devoly mitondra aretina didiko iala misy amin'ny fiamayana dia mandeha alô lasa amin'izay mivoaka voatao miala tao amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta miala tao amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta zay voaka tsy mahazo miverina tonga dia lasa any an-tany tsisy olona lasanareo devoly alô lasa tonga dia ale mandeha alô lasa miala tao amin'ny fanahy fahatrara nozy mively tena fanahy manjenjena devoly mpamafy-troso devoly mpangala-bola sakanazy blocage ny esprit de blocage ny ara-bola miala amin'ny anaran'i jesosy miala tao amin'ny anaran'i jesosy lay fanampandrava tokantrano rehetra miala tao amin'ny anaran'i jesosy le fananotondra ozina amin'izany mandihana miala ny devoly manambady devolona manambady devoly vamivavy manambady an'io olona io loana misaraka any miala mivoaka mandiana misaraka aminy amin'ny anaran'i jesosy kristy miala taminy aingana fanahy faketrana sy fahakiviana io fanahy mampivelon-dalana fanahy ny tsy finoana devoly manaisitra ny tenin'andriamanitra mandehana daholo fanahy tsy tafita voarendrika miala ny fanahy maty mandihana fanahy mena rano fanahy papaoro papijara loa didina mandihana miala tao amin'ny anaran'i jesosy kristy miala tao amin'ny anaran'i jesosy miala tao amin'ny anaran'i jesosy miala tao amin'ny anaran'i jesosy kristy raisy ny fanasitranana anao sitrana amin'ny anaran'i jesosy ny aretina raisy ny fanasitranana sitrana anao sitrana ny zanakao matanjaka amin'ny malemy mahiratra ny jamba miteny mona amen divina ny apokany maina ny fery ny vata lefina ny fifitosana raisy zany amin'ny anaran'i jesosy kristy zanak'andriamanitra velo apetrao ny fonao ny tananao dia tapao ny oziny
tsofilaniny tenanao amin'ny anaran'i jesosy zay teny aloako ny vavandreto fiangonandreto zay ozona tapahany dia tapaka marinonao zany tompo manamarina an'izany ianao na inona vahanay aty ambony tany dia vahana any an-danitra na inona fatoranay aty ambony tany dia fatorana any an-danitra tapahako amin'ny anaran'i jesosy ny ozona na ozoninona na ozoninona mahazo nisam-batan'olona manatrika eto sy any amin'ny tokantrano any na inona karazana ozona amin'ny mampanompon'Andriamanitra tapaha fioanako amin'ny anaran'i jesosy zany tsofilanao izay ny tenanao ianao eto sy any an-tokantrano any teneno fa mahatonga tenin'ny mpanompon'Andriamanitra mahatateraka ny saina tolotry ny irako ny teninao no hanamarinanao tsofirano ny tenanao manana finoana fa ho amarin'Andriamanitra zany tsofiko rano zao fiangonana isam-batan'olona zao na nentina any tokantrano ho amin'ny fitahiny ho amin'ny fanambinina ho amin'ny fanafahana ho amin'ny fanasotranana ho amin'ny fambiazana amin'ny fiainana tsotratra fahaketrana sy fahakiviana fa lela mahery vehivavy mahery amin'ny fimponanao tanora mahery misaotra tompo asy fiarovana jesosy ny zavatra rehetra zay menao teto ndranao manda fifiarovana an'izany misaotra ray misaotra jesosy sotra fanamasina hitsangantsika manatry finy tokantranonao ianao anatin'ny tokantranonao ao dia ny tokantranonao anao manao vavaka fanafana ny tokantranonao fa isika eto amin'ny fiangonana dia mitodi makany an'ilay tokantrano misy anao délivrance à la distance lasara amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta za mandidy anao satana miala mivoaka mivoa miala amin'ny akora miala ny devolotolaretina miala fandrikana fanafatesana devoly zay manakana mirehakonakorotsyndefamizay lasa daholo miala ny devolotolaretina miala ny fanafandrikana devolom-pangalabolo miala ny naman'i jesosy miala ny vady miala ny sifamiana miala amin'ny lely miala ny jimina miala ny salafamiana miala amin'ny akora miala mbandrina mbandrina amin'ny anaran'i jesosy mandiana devoly any tapaony ozina dia tsofirana any io taminao mbola tsy vita io tranonao mbola tsy vita io roako nanao reo tsofirana tapaony ozina dia tsofirana tapahako ny anaran'i jesosy ny ozina amin'ny akonao na ozinina nisy tany aloha tany dia tapahako fanako amin'ny anaran'i jesosy atsofoko rano ny akonako tsofoko rano ny akonako amin'ny fitahina ao amin'ny fanambinina amin'ny fanafana amin'ny fanasotrana misaotra tompo misaotra fanamasina misaotra Andriamanitra rakio amin'ny anaran'i jesosy naovana sy ametrahany izany favaky izany isika rehetra araka tiany hoe teka mafany tompontsika ho anao zay nanatrika eto tsapaony aretinao raha narary ianao tonga eto tsapaony aretinao eto ny tompo indray fanasitranao reo nanana finoana izy ny sitana tonga teto narary tonga teto dia sitana izy amin'izao fotoana izao atsangany tanany atsangany ihany iteka ho an'ny tompontsika ianao zany anatin'ny tokantranany raha nanana resiny ianao ka nandray tsara n'izao tenin'Andriamanitra zay nambarany tompo taminao zao ka nanaraka tsakany sy andiavany zay nampanaoviny tompanao nandray fanasitranana koa ianao raha nandray fanasitranana n'olona teto zay marary nanangatanany teo voninahitra ho an'ny tompo mazava ho azy fa voatady olo tsika raha miala eto lela mahery vehivavy mahery manana tompo Haleluya asute tanana mafy e afaka ianao voavonjy ianao sitrana ianao haleluya samy maso ny toerany ary sika mahatiantoka ve ianao zao tonga tamin'ity atoandro ty tsy mahatiantoka ianao tsofina rano ianao ho tahin'Andriamanitra ary tondra fahasoavana anao ny tompo misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny ka mbola afaka nanompo ny tompo tamin'ity fotoana ny atoandro ity misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny pasteur Ratovy Moria Armand zay
tonga teto amintsika nitondra izay afatra izay voninahitra ny ho an'ny tompo a ary atsika rehetra ny fitahin'Andriamanitra aty vahofaranatsika sa ny fiarahantsika tamin'ity fotoana ity mialohan'izany anefa dia mafisina trany a ny filazana asa tao ambanin-javatra reo fotoam-bavaka fivoriam-bavaka izay hitomana antsika ho avy hatrany ao ny andavanandro fivorim-panafana tahaka ny senatrentsika teo amen fa ny alahady dia ataovy zavatra lehibe mihitsy sady zany ve tongava isaky ny alahady toy izao azavariny efa mby akaiky ny tompo a ary efa mby ambaravarina Jesosy a efa ho avy izy ka alohan'ny amaranantsika tanteraka amin'ny fotoana eto a dia andao milangatantsika reto namantsika manampy amin'ny fiderana hitondrantsika ao anatin'ny fiderana fisaorana an'Andriamanitra dia aorinan'izay a dia hivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika ao anatin'ny fiderana amarina tanteraka ny fotoana eto fa isika rehetra kosa dia tononona ho amin'ny fandresena tononona ho amin'ny fahasoavana tononona ho amin'ny fitahina amen andeha aritsangana rysika hideran'ny tompo a izany Alleluia. Mino fanandray ianao a mino fa afaka ianao a andaontsika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ity raha fisaorana ity a miderahan'Andriamanitra tsara ianao a ndao ary tompoko Irawanau fanati fiderana Irawanau fakala sana Ukurabu nutaiana Bena silabu Unatafunau Misota tumpo ya Misota tumpo
aina fiterako anao mandray ty zany Alleluia. Dia ivavaka zany mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika tamin'ny fidiarana teo isaotran'ny tompo fa filazana kely ity. Tsika moa manao bivety ao dia mbola misy ambiny zany bivetytsika ao araky ny fanentanana nataon'ireo namantsika ka mba entanina zany isika rehefa miala eto mba samimba mba handray kely arak'izay mety e. Fa raha samy mba mandraindray kely eo tsika efa mba hitany ihany zay sady zany ve raiso fitahina ho anao foana ny zavatra toy zany ka entanina zany tsika rehefa miala eto mba samy mba mandray izay mba tandrifiny ao mividy arak'izay mety zany ka andeha raha agnatantsika mipolompon'Andriamanitra atarika atsika fidiarana hivavaka hisaotra ny tombo zany tao ary tombo ndao hivavaka hisaotra ny tombotsika tofo misaotra anao zay Jesosy eo noho ny amin'ity fotoanandroany izay menao anay ity midera ary mankasitraka anao zay Jesosy eo teto ianao teto ny herinao ary tsapanay zan'Andriamanitra fa tena nikasika anay tsirairay avy ianao misaotra tamin'ny teninao Jesosy tompo zay nanoro anay Andriamanitra fa tsy tokony hitoetra ao anatin'ny fahaketrana sy fahakiviana izay fa tokony ahery mandrakariva ao aminao ary hibanjina anao ilay mpanefa ny faniriny fona isan'andro satria ny olona miaraka aminao ny olona metehatra aminao Jesosy eo dia olona mpandresy mandrakariva Jesosy eo ny dera ny azy anteny voninahitra te antotra ianao ihany Jesosy tompo ary raha isaraka eto izay Jesosy eo izay ny saraka fa ny fanahinao masin'Andriamanitra dia ampy mizara ho anay tsirairay avy anisy fiarovana anay anisy fiadanam-po aminay ary atongana anatin'ny tokantranonay izay amin'ny tendrandroany ity dia hitsena fitahina hitsena fagagana hitsena fandresena Jesosy eo satria miaraka aminao Andriamanitra dia tsy maintsy mahomby ary fiainana mahafinaritra miaraka aminao ny dera ny aza ny voninahitra Andriamanitra dia averina eny aminao reriany satria anao izany mankasitraka Jesosy eo alleluia alleluia amen samy tahina Andriamanitra daholo tompoko
Thank